Tonga eto amin'ny fahitalavitra ny TV ianao anatin'ity fandarana hamahery ity manatra ny araba toko lasy toko vavy dia faly izay manasanao anaraka izany hatramin'ny farany indray. Miarabanao mbola miarabany koa atsika rehetra ity fanatanjahantena sy mpanaraka ny TV amin'izao alina izao. Tontolo ny baolina kitra no entsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity satria dia samy niatrika lalao raisam-pirenena ny solitena malagasy teo amin'ny sehatra afrikanina. Raha nandrasana ny fahandresena ho an'ny Asadema tonga tokoa izay saingy tsy ampy tafita azy ireo amin'ny dingana manaraka izany nandresy ny ekipan'ny tomponakany Angola tamin'ny sarety nohatra tokoa izy ireo tamin'ny lalao tetsy Mahamasina handany izay kosa nefa dia navoaka nandresy taorian'ny fandakana tir au but ny TCO Boeny tany Swaziland tany ary dia tafita hiatrika ny dingana manaraka. Ny sehotsy nampozina ho an'ireo solitena malagasy niatrika ny lalao miverina amin'ny fiadiana tompon-daka sy ny amboara isan-tarika ho an'ny taranja baolina kitra aty Afrika. Maro tokoa mantsy no nietrehitra fa dia tsy ho tafita amin'ny dingana manaraka intsony ny TCO Boeny taorian'ny faharesen'ny Ronoray azon'ny tapabolina tany Majanga. Tsy izay nefa notranga fa dia tafita amin'ny dingana manaraka ity ekipa tompony amboaran'ny Madagasikara ity taorian'ny fandakana tir au but 5-3 nanoloana ny ekipan'ny Mbambany Highlanders AFC avy any Swaziland ny Asabotsy tolakandro. Nivoaka nandresy tamin'ny Ronoray koa ny solitena malagasy tamin'ity fihaonana ity ka nahatonga izay fandakana tir au but izay. Na dia nandresy tamin'ny iray nohatra kosa nefa ny ekipan'ny Asadema tolakandro teo amin'ny Champions League ndresy tetsy amin'ny kianjana Mahamasina dia tsy tafita ny amin'ny dingana manaraka. Tsy ampy ny akaran'izy ireo mantsy isa io taorian'ny nandresen'ny ekipan'ny Desportivo Primeiro de Augusto azy ireo tamin'ny efatra no roa tamin'ny lalao mandroso. Tamin'ny ankapobeny dia somary nisy fikoropahana ihany ho an'ny Asadema tamin'ity lalao ity izany dia noho ny fahamakiana nentsika nelan'elanisa. Maro ihany nefa ny baolina tokony ho tafiditra tamin'ny fidirana voalohany saingy ny fangaro hatrany ny maika sy ny fikoropahana ho an'ny lohalarina malagasy. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia nanova tetikady ny mpanazatra ny Asadema ka nanala vodinl'arana ary napiditra lohararina sirakiraka ho fanampiny. Nisy vokan'izany teo amin'ny trafafita ny valopolo rehefa tapisaka irino. Tara loatra nefa io fampitirana ny baolina voalohany io satria efa nametraka fahamailona teo amin'ny fiarovan-tena ny Angola taorian'izay. Ny farana tosady indray izany ny dian'ny ekipan'ny tomponakany Madagasikara tamin'ity fifananana ity. Mbola anohy lalany kosa ny TCO Boeny izay eo amin'ny ekipan'ny tompony amboaran'ny Egypte dia ny Ismaely izany any amin'ny voalohandohan'ny volana aprily any.